Alatsinainy fahasivy ny volana oktobra taona 2024 miaraba ary tonga soa ianao ato anatin'ny fandaharana dinika tompoko lasy tompoko vavy amin'ny Tsitakariva ity. Manasanao mpitiavana be indray izay hiara-dalàna aminay amin'izao alina izao. Misy roa ny vahintsika amin'izao alina izao. Voalohany amin'izany ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly faharoa natokotiako Madagasikara Mamy Rabenirina. Izy moa izany dia voafity tao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Miaraba tompoko tonga soa ianao ato anatin'ny fandaharana. Miaraba tompoko, miaraba anareo miara-miasa ato amin'ny MBS, miaraba ny namana izay iresaka etoko toy matododo izay moa no mampotrapotra azy dia miaraba koa ny mpanaraka amin'ny fandaharana dinika rehetra. Araka ny efa natsidiky Andriamatoa solombavam-bahoaka toy dia vahintsika faharoa ny administrateur civil Andriamatoa Maharava Ratolo-Janahary, fantatry ny rehetra amin'ny hoe Dodo. Izy ihany koa dia mpitondra teny collectif des administrateurs civils. Miaraba anao tonga soa ihany koa eto anatin'ny fandaharana. Miaraba tompoko, miaraba ny télévision MBS, miaraba antsika rehetra ny tokantrano any manaraka an'izao fandaharana zao. Betsaka ny zavatra horesahantsika satria tao anatin'ny herinandro iny betsaka ihany koa ny raha mafampana anseho nomboantsika azy avy hatrany angamba ny resaka letsika sy ny tolona ataon'ireto vondrony kandida misy araiky ambin'ny folo izay efa nanomboka tamin'ny herin'ny zoma moa izany raha ny tena marimarina kokoa fa tamin'ny alatsinainy vao nisy ny hoe fidinana dibe ny marimarina kokoa dibe ampilaminana anarana tamin'ireo mpiaradia amin'izy ireo. Andriamatoa solombavam-bahoaka ianao aloha izany anisanao fidinana ifotony niaraka tamin'ny kandida io maraina io nanao ahoana ny teny dia nanao ahoana moa izany makasika ety hetsika ity. Raha ny ainantsika ny hetsika tao anatin'izay herinandro mahery kely izay fantatsika efa nisy endrika isan-karazany. Ny tena nitranga moa izany tao anatin'ny herinandro farany, ny 7 andro farany dia ny fidinana eny an-dalana, faneho-kevitra eny an-dalana, na tena marina ny tanjona dia ny aneho hevitra amin'ny toerana iray. Izany hoe misy toerana anankiray tokony ho faneho-kevitra ara-politika. Atsangana ny kianja demokrasia teto Madagasikara, teto Antananarivo. Izay toerana raha ohatra ka ny fomba fiasa eran-tany amin'ny tany tena demokratika no resahana dia toerana tokony hisy ary malalaka ahafahana maneho hevitra. Fa eto amintsika nasiana dia avy eo ny ravana izay toerana izay dia ireto vondron'ny kandida reto mikasa ny haneho ny heviny eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Dia izay no nahatonga an'ilay hoe andalana ho eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey foana no endrika saika nahitana n'ilay hetsika tato anatin'izay 7 andro izay kanefa koa nisy andro vitsivitsy izay nentina nitety ireo faritra sasasasany teto Antananarivo renivohitra. Izany hoe tsy nanao ezaka loatra hiditra tao amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'ireo andro ireo. Izay no nitranga androany satria azo lazaina hoe nentina nitsidika ny faritra Itaosy ao amin'ny distrika Atsimondrano ilay hetsika androany dia be ny lazana azy, dia be ampilaminana ary dia be entina manentana ny olona, mampafantatra ny olona satria mbola misy koa ireo manatsatso an'ilay tolona ho an'ny firenena, tolona ho an'ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny lalàna, fanajana ny lalàna. Misy ny mbola miady hevitra ny amin'ny hoe inona io zavatra io iny hetsika iny izany dia entina ampahafantarana isam-paritra hoe zao no antony anaovana an'ity hetsika ity. Ka raha ny androany ny resahana dia ny aingana tamin'ny faritra avarabohitra Itosy iny ny kandida nandeha moramora nanao an'izay diabe izay, narahana solombavam-bahoaka dia narahany vahoaka dia rehefa tonga tamina toerana iray teo ambonimbonina andranona ohatra teo dia nisy ny fotoana nandraisana fitenenana efa tena tototra vahoaka ny manodidina tamin'izay fotoana izay kandida vitsivitsy ny fandimbana indray fitenenana laza ny zava-misy nanentana ny olona, nampafantatra ny olona ny tanjona, nampafantatra ny olona ny antony isin'ilay hetsika sy mampivondrona n'ireo kandida raiky ambin'ny folo ireo na dia zahatra sarotra eritreretina zany amin'ny politika indraindray. Dia rehefa vita moa izay fandraisana fitenenana izay dia noravana ny hetsika, ny antony dia tsotra, tery be ny fotoanan'ny kandida androany ary efa akaika ilay fotoana tokony ho tamin'ny 12 somary tara kely aza tokony
ny fanaovany taminay Masoivo anankiray teto Antananarivo. Sao dia manakambatra aloha i Andriamatoa Maharava. Ia, ny fanontanianao moa dia hoe ahoana ny fahitanao ny zava-misy tato anatin'ny herinandro kely teo zay a manoloana ny fihetsiketsehana nataony ireo collectif de candidat io. Enay dia tsotra, efa niteny zahay tamin'ireo tompon'anaikitra ministera ny ato tany, tamin'ny televizion, tamin'ny anao manjery maro isan-karazany, fa zahay moa dia tsy mbola voaray foana hatramin'izao ny collectif des administrateurs civils, sady tsy voaray, tsy mamaly audience ministre, tsy namaly préfet, miantso assemblée générale ny administrateur civil, zay tsy miantso ny tompon'anaikitra, fa zay dia efa niteny tsy hoeken'ny olona nge eo amin'ny letra ataonareo io e, ho sahirana eto anie atsika io ary izy io tsy manaiky ny olona, fa nga izy io vitany fotsiny hoe no réquisition, ary tia mbola verinako amin'ny namako administrateur civil aperinasa reo amin'izao fotoana zao hoe hory zalahy, efa tsy police administrative ntsony ange ny ataontsika amin'izao e. Ny atao hoe police administrative dia mieritreritra tsika fa mety hisy korotana hisy, dia ahoana ny ansakanana ny zavatra mety ho tonga iny. Tinge répression fotsiny zao sisy ataontsika, efa fantatra fa tsy manaiky ny olona fa miteredina an-dalambe de tsy mahazo lalana. Efa fantatrao nge zany fanao an'izany reo olona reo e, maninona raha mandray fepetra nareo a, ahoana tsy isin'le fidinina an-dalambe. Ohatra fotsiny zany hoe mba miresaka ny EMO, ary tamin'ny herinandro moa resaka nangataka fihaonana tamin'ny EMO hoe ndao ny OMC sy ny EMO tena mba inona ny atao ry zalahy fa tena famonana ny olona, fa tsika tao faly fotsiny manao hoe tsy mety io ka ny olona mba marina tsy arahanareo io zany de tadiavanareo ohatrany zay zany norana an'ity tantsika ity, mandrapatonga ny rovinina nareo a anao ambiledra ohatrany io, ary anareo ka tsy mandrakizay doriamena zalahy ninona ataonareo e. Ka zay tena anareo hoe ole rehetra tsy police administrative ny ataontsika io fa mandany tsara, fa manao la voix de 100 mètres anareo, fa zay tian'ny olona lehibe nareo, zay tian'ny olona mpandrisika anareo zany, fa tsy police administrative io. Raha tena anao police administrative marina de dinio sady ary fanomboka rapitso hono ny propagande raha mandeha ty raha ty. De nareo ve zao de tsy mahafantatra ny mpiasan'ny ministère ny atany, ny tompon'anakira ministère ny atany sy ny préfecture sy ny représentant rehetra Madagasikara fa hiadiny olona mandreto ny propagande io. De inona ny ataonareo? Omban'izy anareo. Efa fantatra nge zany fa kisy, fa maninona raha mandrasa fepetra isan-kanana zany zavatra zany, tsotra nefa ny fomba isan-kanana zany haemoro fifidianana io a, de aloha ifandinika ny olona. Fa de zao nareo de hoe atao couvre-feu hoe atao an'izao hoe atao zany ve ny fitantanana, tsy zany ange ny administration, tsy zany efa fantatra fa isy io a, na ny lalam-panorenana ary mbola azo ahato ny fampiarana an'io ny resaka ordre public. Ny ordre public zany zao a tsy mba vitany menacer ntsony fa efa tena trouble tanteraka, de tsy mandray fepetra nareo ny fakalana an'izany ny olona tsy famono zany, fa lazainareo fotsiny hoe tsy maintsy mandeha fifidianana, tsy fifidianana avy ambony nohony ain'ny olona. Zay mahatonga ana am'tena hoe tsy police administrative ntsony a ny ataontsika. Mbola iverenantsika moa avy eo ny resaka hoe fifidianana, fa iverina any amin'ilay hetsika tolona aloha isika. Anisan'ny songadina tamin'iny herinandro iny ny resaka fandratrana sy ny fanaovana herim-pamoretana ho an'ny mpiray-tanindrazana. Betsaka ny olona naratra, anisan'izany ohatra ny candidat Marc Ravalomanana, nisy mpanao gazety tao ihany koa ny candidat Andry Robelina, izay afara mihitsy moa zany amin'ny fandefasana azy itsabo-tena ny ivelany. Inona no azo ambara mahakasika an'izany? Mbola natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ve ny atao hoe mpitandro filaminana eto amintsika raha izay zava-misy ireny no iverenana jerena? Ia, aloha iteny zay ny le teneniko teo e, mbola prévention ihany ve ny ataon'ny EMO io, mbola prévention ihany ve zavatra ataontsika zao, efa miafara amin'ny ain'olona nge styry zareo e. Za zany mahatadidy tsara raha ny situation EMO tamin'ny 2009 nanao fihetsiketsena ohatran'izao reo mpitondra reo e, nanao fihetsiketsena zao reo mpitondra reo, fa de zao nefany ohatrany tsy zavatra nataony ny ataon'olona zao nefany de amboletra be. Ka za mahatonga ana miteny hoe andrasana isy maty ve reo candidat reo vo tonga saina ny EMO, fa inona ny andrasany EMO zany am'ty zavatra ty, fa ny olona ho a de miteny anareo za nao gadragadranareo fatany na kabokabonareo lacrymogène, ny olona io tsy janona. Ary zay mahatonga ny ray aman-dreny foana miteny hoe manelanelina fa de mandeha fotsiny zao, mandeha amboletra fotsiny zao, tsy miteny ministre de l'intérieur, tsy miteny premier ministre. Zao a mijoro le président Sénat miteny hoe za nge fa ela be ny tenao fa zany tereny.
de inona indray zao ny ataonareo emo amin'io iny lazainareo MC amin'io fa reo misy zany cause daholo zany zao ny zavatra rehetrarehetra ny konokonona rehetrarehetra mivoaka ny nafenina fa kai ny terena ty président sénat ty zao izy miteny zao izy miteny de tsy misy miteny io continue zany satria fa lasa iny fa propagande mandeha foana zay nge mahatonga ny olona hiady de ahoana mba nieritreritra atsika emo zany zao fa niteny président sénat hoe vonona ny indraindraiky troko fa no terena tamin'iny de inona ary zao ny lazaintsika emo inona ny lazaintsika OMC mangina ministre ny antany mangina ny préfet mangina fa zay no izy satria zay fanarahan'ny ACC tsy ro tsy mamela mivaly moa sa tsy azy voalozana zay zany nitorana ty tany ty tsy lamina ty tany ty raha mbola io amboletry foana ny atao hoe nany zany de zay hoe tsy lamina ty na ohatra ny ahoana ny ataonareo emo ary matahotra raha mitohy zavatra ataon'ny emo amboletry ataon'ny emo amin'ny vahoaka io mety hivadida zavatra hafa io ary raha mba misy havanareo moa no maty ao anatin'io de mba nahoana zany ny ataonareo emo raha anatin'ny kafoazy reny zany ka misy havanareo maty akaiky anareo maty akaiky an'ireo le bebe nareo mpanome baiko reo maty de mba hoana ny afarantira raha tika diniho ihany fahaterana baiko fa misy fetra ny zavatra rehetrarehetra misy fetrany ary ny ain'olona ran'olona ny mirarararaka foana eo andre matosolombavambahoaka ny zavatra tiako maria aro anatin'le izy de zao raha nanomboka ny oetsika io ny kandida vondrony kandida raiky amby folo moa ny isany tsy nieritreritra mihitsy ho tonga am'izao sakoroka zay mitranga am'izao fotoana zao satria fanehoan-kevitra ho ia teo no tanjona atao anatin'le izy fanehoan-kevitra ny aminy hoe tsy azo hitokiana intsony ny rafitra amin'ny tantana ny fifidianana hahatonga ny fifidianana ho any amin'ny valiny ekeniny rehetra ka tsy hisy korotana ka tsy hiteraka olana efa ny eny antsika teto Madagasikara nandritra ny taona maro ary ny verimberiny zany na nitarika krizy teto Madagasikara zany adihevitra sy tsy fidivikevitra ny amin'ny valim-pifidianana zany ary zay nahatonga ny antoko politika maro anisan'izany ny tiako Madagasikara efa ela efa roa taona lasa de efa niteny hoe tany amin'ny taona 2024 hoe misy ny fanavaozana tokony atao amin'ny rafitra fanomanana fifidianana mba ialana indrindra mba hisorohana ny korotana mety hitranga aorian'ny fifidianana raha ohatra ka tsy araka ny tokony ho izy raha ohatra ka anaovana litrezana ny fanatanterahana zany fifidianana zany fa tsisy ny eno moa tam'izany tsisy ny eno hatramin'izao dia rehefa tafatsangana rehefa samy napetraka ny candidature n'ireo te hilatsaka hofidiana de teo amin'ny fanapaha-kevitra nyraisin'lay androm-pahanjakana anisan'ny voatolona atao anatin'izany nahitana hoe tena mbola tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra misy de nahatonga n'izao zavatra zao fa hoy atao hoe marsha pasifika dia be ampilaminana no nitondrana an'le izy fa ny efa mandalo am'izao sakoroka be sy etraketraka isan-karazana zao zay moa de mandika an'le izy ho erisetra manokana mihitsy erisetra manokana satria miantefa amin'ny kandida raiky amby folo fa indrindraindrindra miantefa amin'ny antoko tiako Madagasikara manokana le erisetra sy le setrasetra ao anatin'le izy satria noratraina ny filoha nasionalin'ny antoko sady kandida filoha Marc Ravalomanana tadiditsika tsara tamin'ny herin'ny androany iny tamin'ny alatsinainy nienjehana mihitsy ange fiara nitondra azy mpitandro filaminana ange nanenjika azy ary nikotrokotronony zareo vahana ange mivaravara ny tomobiliny fa rehefa tsy voavahany de nitsondromony tamin'ny vy maranitra ny pneu anankitelo dikan'izany efa lasibatra mihitsy zany ny filoha nasionalin'ny antoko tiako Madagasikara filoha Marc Ravalomanana tamin'ity indray mitorokotera no ararotindry zareo hanaparana an'izay herisetra izay fa soa ihany fa mahazaka n'lay herisetra le fiara de mba tsy naninona izy aloha tamin'ny sabotsy fatatsika sady naratra izy niratraina ihany koa ny filoha vondrona parlementaire tiako Madagasikara nandritra ny zavatra iny samy malalantsika hoe raha bomba mandatsa-dranomaso zany tsy misy andre mipitiby reny izay mandratra ary mijanona ohatry mibala any anaty vatan'ny olombelona any fa akoatr'izay koa tsy reo ihany fa mpikambana maro eran'ny Madagasikara sy mpitolona maro eran'ny Madagasikara atao anatin'izay andro vitsivitsy zay no niaran'izay sotasota sy herisetra zay tamin'ny herin'ny androany ohatran'izao ihany koa no nanaovana antsodzay ny samborana tsy misy fotony tsy misy antony ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara sekretera jeneraly sady mandaterana kandida anaty fotoana mpifidianantsika zao
fa sady mandateran'ny candidat zay ny teneniko hoe lasibatra manokana mihitsy ny atoko tiako Madagasikara ao anatin'ity zavatra mitranga tato anatin'ny andro vitsivitsy ty satria sady enjehana ny Front Nationaly samborona ny sekretera generaly sady mandatera kanefa ny mandatera fatatsika ny anjara andraikiny ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana eo anivon'ny atoko eo amin'ny fisolotenan'ny candidat ny dikan'izay everina ho tapahandoha mihitsy ve le atoko ao anatin'izay zavatra zay akoatran'izay ny zavatra rehetrarehetra mitranga de hita fa miantefa any amin'ireo tompony andraikitra tany diagotsy aroantsika tsara hatramin'ny tompony andraikitry ny tanora tiako Madagasikara de samborona fotsiny zao ary na de efa nalefanody ara de mbola tratran'lay atao hoe contrôle judiciaire zany hoe nalefanody fa tsy mbola afaka zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary tena mahagaga fa ny amerenana Madagasikara ao anatin'ny fanajana lalàna ny tanjona kanefa ilay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mihitsy no vao maika manao ny fanohitra am'izay efa herinandro tokoa zao herinandro androandry no nitazomana ny sekretera generaly ny atoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro efa nisy ny antso nataon'ny mpisolovava mpiaro azy tamin'ny zoma lasa teo ny tokony hoe amoana azy satria efa mihoatra ny tokony ho izy ny fepitaona hitazomana azy mety misy ve ny dingana ho ataon'ny atoko tiako Madagasikara raha ohatra hoe mbola tsisy satria na fofopofona fiakaran-draharaha io na hatria amin'ny fampanaovana ary mbola tsisy hatramin'izao zay mihitsy manahirana satria fatatsika hoe rehefa misy ny fisamborana mpitandro ny filaminana no misambotra na avy aiza baiko na avy aiza baiko dia tsy manana afa-tsy ilay 27 ora ny mpitandro filaminana hitazonana ny olona voasambotra tapitra ny 27 ora farafahatarana zany tsy maintsy mandeha ny fampanoavana fa eo zany no manomboka le fifanilahana eo amin'ny fampanoavana sy ny mpitandro filaminana izay nanao ny fisamborana satria nanomboka tamin'io andro fataperan'ilay 27 ora io dia mifamakinay azy tsy mety mandrainy any amin'ny fampanoavana tsy mety mandrainy any amin'ny rafi-pitsarana satria angamba mahafantatra ny zavatra tsy mitombona ao anatin'le izy dia niemotra foana manana voalaza fa manana 27 ora indray ny any amin'ny fampanoavana rehefa avy eo ahafahana manalava n'ilay fitazonana n'ilay olona nosamborona efa tapitra tamin'ny zoma iny zay na tonga ilay lazainao teo hoe efa tokony ho nivoaka na efa tokony niakatra fampanoavana faravaratsiny de ny any manapa-kevitra fa mbola no alavaininy avy any amin'ny rafi-pitsarana indray le izy 27 ora tsika miteny zao efa tafakatra efa 70 ora faravakely efa 200 ora latsaka kely no nitazonana le sekretera generaly ny atokonay any amin'ny toerana eo ary tsy misy fototra araka ny lalàna itsony mihitsy afahana mitazona azy fa zay ny teneniko teo fomba fijerinay azy misambotra be fahatany fotsiny mpitandro ny filaminana tsy misy antony mazava ary efa tsisy antony mazava de tsy hitany any amin'ny fitsarana zay anaovana azy de mifanilaka eo izy satria andray zavatra tsy mazava kosa ve izy na ny lay ataontsika hoe charge na lay ataontsika hoe fiampangana zay tokony ho nalefa tany ara mety tsy mazava inona no ataon'le fitsarana fa ny tokony ho izy de zao rehefa zay le izy tonga eo anatrehan'ny fampanoavana ka rehefa hoe tsy hita zay eloko ty olona ty de alefa mody izy fa mahagaga de zao mifanilika mandraky ty ny androany miiboka any amin'ny toera tsy fantatrany ilay sekretera generalinay de eo zany mahatonga anay hoe vao maika ave maneho an'ilay fomba fitondra jadona ilay fitondrana am'izao fotoana zao sa ve efa tsy mifampatokontsony ny rafitra rehetra eo amin'le fitondrana misy mpagnome baiky politika misy mpanatateraka baiky politika misy mpanatateraka ny asany araka ny tokony ho izy de efa tsy mifampatokontsony reo efa tsy mirindra tsony ny fanatanterahandreo ny asandreo de victime zany ireo olona reo samy malalytsika efa tsy niasy gérer renge no voatazona tany fa naheno olom-pirenena tsotra afitsika zay niaran'ny herisetra voatazona tany fa avy eo navoaka moramora tany ambadika tany tamin'ny alalan'ny inona tsy mahafantatra tsika zany rehetrarehetra zany tsy fanarahan-dalàna de hoy ianao teo hoe inona ny dingan'ny atoko ny atoko efa misy vondrona mpisolovava manaraka akaiky an'io atota taratasy io ary amintsika miresaka zao de mbola miady mafy amin'ny fampiarana lalàna fantatsika efa mpisolovava de lalàna ihany ko no enti manatanteraka ny asany miaro ny olona tokony arovany ao anatin'le izy de mbola mijery ny fomba rehetrarehetra hamerenana nyty raharaha ty ao anatin'ny lalàna zany fa rehefa sanatria kosa
ka ifampiazo azo ao tsisy andray ny andraikiny na ny mpisambotra zay tsy mahafoy amotsotra ny olona ny samborony tsy aradrariny na fitsarana zay tokony hanao ny asany ka rehefa mahita fa tsy meloko le olona de alefa mody anjarantsika sisa mieritreritra ry vahoaka. Anisan'ny raha ny zavatra hita teny Ankanja aloha zany teo ampipetrahana izy no samborina, anisan'ny vesatra, anisan'ireo vesatra telo ary tena zirizirina mihitsy ny hoe nanao attroupement na fitangorongoronana Andriamatoa sekretera jeneraly ka izay no antony hoe nisy samborana azy. Nisy ny sarin'ny paritaka inona indray faniohakevitra azo ambaranareo. Ny anohizako ny teny député ireo nenay de tsotra be. Raha matahora ny atao, raha matahora ny olona rehetrarehetra indrindra eto Antananarivo zany hoe samboro mihitsy amarozan'olona be dia be milahatra eo ka maninona le sekretera jeneraly ny Team Marere no samborina. Maro ange ny olona samborina, maninona raha ny candidat ny samborina, maninona raha olona be dia be mpomban'ny député ny samborina. Azonao azo atao hoe flagrant délit nge zavatra ataon'ny député zany raha zay nitondrana azy, maninona raha ny samborina ry tsy hoe za miteny hoe samborina namako fidèle fa maninona raha reo samborina ary azo natao flagrant délit zany io satria tsy misy militaire lasaka flagrant délit fa raha matahorana intimidena ny mpiara-mikatroka time io indrindra ny avy any fatra hitanareo fa samborinay eo amin'ny taniny mihitsy samborinay io zavatra tsisy raison tsy ampigadra ny secrétaire général ny time mihitsy io fa raha matahora io fa mendrifendrona io politika ino misy ty mony misoma moa zay mazenga zay vola io vola resaka mony misoma ka zay miteneniko an'le namako administrateur civil tompony andraikitra amin'ny antany ole rehetra mbola police administrative ve ty ataontsika ety, mbola police administrative ve zavatra ataontsika ety i place io elana rapitso raha zao rava ty resaka collégial ty de fa misoma maby nge zany nareo rehetrarehetra de raha mba io ny ataon'olona aminareo de mba anakory de milazatsika neutre zavatra ataontsika efa miopefy ka le raha mata io fa nandalo teto disque efa nandeha nge io fa mpitahorana olona ngany olona azonareo gadigadana fatany foana ipitsara io koa tsy gaigy fa tazominareo ao amin'ny zavatra moa le izy efa nilikilina ohatra zay manapa tonga androvina za zany de makahery anareo mpikatroka time azakivy am'izany anareo fa tsy ho lasa lavitra hoe fandrahondrahonana io fa provocation io mijoro anareo plus que jamais anareo tokony hijoro amin'ny fahamatorana amin'ny fahamarinana fa mijery any aminareo zao no mason'ny olona hoe miraviravin-tanana anareo de mety raviravin-tanana koa ny olona mpanaradia anareo sy ny vahoaka malagasy fa io zavatra raha matahora amarozan'ny olona be dia be samborinao rehetrarehetra io zao za zany mahita hoe zavatra tsisy dikany io tsy tokony andanitsika andro akorony zany fa zavatra efa fatao ny fanjakana io rehefa te amono afo izy de mandrahondrahona olona ohatran'io de vola mandeha koa tsisy nrehetrarehetra ry mandra-pikoviana nefa ny iainan'ny vahoaka malagasy ataoko hoe ny vahoaka malagasy an'izay hoe raha matahora sy antso-tsay zay misy fetra no ny zavatra rehetrarehetra misy fetra ny zavatra rehetrarehetra tsy ampafirin'ny mpitondra hatramin'ny andro fanjanahantany angena atao an'izao ny gasy fa tsy nasakana ny gasy tsy nijoro zany ary plus gasy eo apararinao plus taitra tena ifo amin'ny toromasony tokoa am'izao manko ny olona manomboka amin'ny fo ny olona zao tamin'ny voalohany ny olona tsy intéressé amin'io fa resaka fividiana resaka politika ety fa maintenant ho an'ny collectif des travailleurs zao tena matsiaro teny ny olona fa hoe c'est l'occasion ou jamais ho atsika mpiasa mijoro andao nampiditolona ty fandrimbirabena fotsiny zavatra ataony zareo ety fandrimbirabena fotsiny zao tsisy mpitandra ny mpitondra mitatana fa ny démissionnaire président Rajoelina de zao misary mamoaka décret vandivandy ny gouvernement collégial hoe ataony intégration tamin'ny misy président ry anareo tsy nanao an'izany ka zao nareo andeha dala olona fotsiny hoe ndenao an'izao ka io ilaza moa za hoe ozy ianao hoe mandra-patonga androvina io miankina atsika rehetrarehetra ihany surtout anareo mpitondra raha mba fantatra anareo fa mety mahazo anareo nge zavatra ataonareo io mety ho tonga saina ihany anareo izy milaza anareo fa de be de be nge any Afrika rehefa fanjakana mpanao didijadona mpanao didijadona reny rehefa nisy fietsembahoaka rehefa gadra daholo nge nefa raha zay ve nitiditsika administrateur civil tompony andraikitra am'zay higadra noho ny ataon'olo tokana fa mety hifototra aminareo ninninona ataonareo hifototra any aminareo zavatra ataonareo satria tsy police administrative atsony efa tsy missiona OMC ny ataonareo io efa tsy missiona EMO ka raha higadra amin'io nareo de aza mba fanometsiny fa de any anareo zany zay satria safidiny anareo misy fetra ny zavatra rehetrarehetra raha mba misy manao contrôle raha mba manao contrôle minimum manao contrôle fa io moa safidy hoa io araka ary politika ny ataonareo fa tsy asa mpanjakana tsy neutralité tsony zavatra ataonareo raha mijery neutralité de l'administration zany marina atsika efa tsy tokony raniny comportementsika fa zay moa safidinareo ko atao ahoana olona sam ka lalao matin'ny ronono io ko maty amin'ny zaka ty any
asakasaka fa de ho hita eo zay toiny. Andriamatoa Mamirabenirina. Ilay izay le teneko teo hoe le vesatra mihitsy hampangana azy enge no tsy mety voazavy. Ny ahitana an'le hoe attroupement zany hoe fitangoronan'olona. Za manokana ny Facebook enge no ahitako hoe zay olona izy de voaka koa reny horonan-tsary tamin'ny fisamborana azy ireny, afaka manisy tsika fa raha ny hitako aloha olona telo ny teo. Dikan'izay le famaritana le atao fitangoronana mihitsy tsy mitovy, samy manana ny azy. Asa mahita amin'ny frantsay ve le olona milaza an'izany sa tsy mahay? Tsika moa zany efa miezaka amin'ny teny hoe mandika an'ilay izy hoe fitangoronana le attroupement. Fa raha samy manana famaritany azy mihitsy, fa raha olona roa sy telo ary mipetraka milamina tsara, zay zavatra nitranga teo. De inona avokeo moa le zavatra voalaza teo iny mialy le hoe antony tazonana azy, fa mifijery koa azy misamborona fotsiny le olona, ilana vaniny le antoko, ilana vaniny le hetsika, vonoina le hetsika, ampitahorina, de avy eo voatadiavina zay hiampangana azy. Herinandro mahery aty arina mbola tsy hita hoe inona ny azo hiampangana le olona. Zay zavatra mitranga am'izao. Zay zavatra misy am'izao fotoana izao. De ilasa lay olona maha-olombelona azy lay antoko no victime ao anatin'ilay zavatra nitranga. Fa tsy misy mihitsy hatramin'izao. Zay ny fomba fijeriko an'io. Vesatra ny tombony azo hiampangana azy, ary zay koa no mahatonga ny rafi-pitsarana tsy mety mandray an'io raharaha io. Satria tonga eo am-pelantanany le izy, ataoko hoe feuille blanche no tonga eo. De le olona, raha ohatra hoe tonga tany le olona, de inona no ataony eo? Fa zay le teneniko hoe tokony milaza fotsiny izy rehefa tsy misy le vesatra. Fa adosoany zay mpitandro filaminana nanao fisamborana tsy ara-dalàna zany, abusif, arbitraire, fa anjarany rafi-pitsarana no miteny hoe tsisy ninina azo hiampangana an'ity olona ty. Hitodika manokana aminao ao Andriamatoa Maravo Ratolo-Janahary, na Dodo moa zany, anisan'ny niara-dia tamin'ny fitondrana Ratsobelona ianao tamin'ny taona 2024. Izany hoe fa taona lasa izay. Inona no amin'izao fotoana izao ianao manan-kihana, ataoko hoe mitondra kihana, mitondra fomba fijery manoloana an'ireo hoe tsy fetezana, inona no mety hoe antony izay tonga saina ve ianareo hoe tena misy tsy fetezana sy tsy filaminana ateraky ity fanjakana ity tokoa eto amin'ny firenena? Ny tonga saina trop mihitsy, trop fa valiko kely le hoe naninona moa za tafiaradia tamin'ny mouvement Rajoelina, tamin'ireny fihetsiketsehana zahay zao zany anisan'ny administration civile koa tsy nankasitraka ny fitondran'ny HVM en particulier moa tsy nitovy hevitra ny fanenjana be zany zahay sy ny premier ministre tamin'ny vaninandro. De tena resaka fanakianana de tsy ny raha efa niona tamin'ny président io zany zay syndicaliste tamin'izay tany amin'ny Brony tany avoloha, raha tadidin'ny président tsara, nisy revendication syndicale nataony henjana be tamin'izany de niona tany. De nitenenina tamin'ny président, monsieur le président, mamono anay loatra ty namanao ty, ke sory de mifanaraka atsika. Valiliny président Brengina moa zay tamin'izany, firy moa nisy anareo fonctionnaire zao tsy nasory ny olona io, de nitatra teny le zavatra. Dila farany tonga 73 député de dila farany. Nandeha iny fitondranan'ny président iny nanomboka tamin'ny 2018 iny de mba manatriky ny tena moa tsy miteny satria mbola voangazé teo, fa maro loatra nge zavatra tsy nety fa tsy niteny ho any teny. Za lasa secrétaire général ny région tany Sofia, niala tany tamin'ny 2021 de fa niala tany. No nifatsapako hoe tsy ho zakako tsony ty. Niala de teto de nandrasako kendro-toana. Fa indrindra naheno an'ity vazaha le sakaiza. Mais non kosa fa tena manafokafoka olona. Fa nafokafokana olona fotsiny zao, naninona raha nampahafantarina ny olona ary hatramin'ny 2014 fa vazaha anao. Kieta de avona mbola hiditra mahamay amin'io. Lainga tsy lainga ndraiky ny fanaovana tsinitsin'olona. Za de matsiaro tena natao tsinitsinina. Za moa de mahasamby tety natao tsinitsinina fanaovana tsinitsin'olona kitsirano. Niala ninona hatramin'ny farany andehan'olona maro zay nampanoana ny président io nanomboka tamin'ny 2018 io ka mandrapatonga ny 2023. 5 ans ny olona niala ninona. Sao de mba misy fiovana ny olona manodidina azy ny ratsy ohatra zao hoe raha ihany natonony lalatiny io hoe zao, fa ny tena marina izy mihitsy tena manambanimbany olona. Za de mahasamby teny zany. Ka fanafodiny io fitiavana tsy terena.
zao vao tena hoe miverena le tsy aza manao fa ataovy deuxième mandat le sisy fa tena ohatra zao hoe tsy tazomo anareo rehetrarehetra zay tiany fa zay tsy tiany tsisy olona gaigetoka rehefa tsy tianao ka hiaritra aminao foana de za mitena an'izany a tena nanoa anazy zay a za mbola tany Sofia zany ary za mbola anisany nanao intervention télévisé maromaro a niezaka nanoa anazy fa fanafokafokana namana ny zavatra misy tsisy olona misy saina raha tsy zareo de atao voary fa de fakahita eto atsika fa ty tsy tanindrazanareo rery namanana ty tsy tanindrazanareo rery ary zay tianareo rery le atao no atao eto fa mba tsy maintsy mba zay tianay atao koa mba mety misy hotanteraka eto ka zay mahatonga da miteny hoe tsy tonga saina tsony fa kely loatra ny filazana ny tonga saina fa etsaka zay zao a raha maheno anao magaga moka izy ty efeny vola ty ohatrany hoe faran'ny olona milamina malagasy raha resaka filazana na ny olona tsy napoizinao gaga anao fa any amin'ny armada hoe upare vola rehetra fa mivarotra fanahy mihitsy ve no fitiavana vola mba izany taranaka za koa nefa proposen'olona vola silerina fa mba menatra olona dada mba menatra olona mba menatra amin'ny manodidina fa rehefa vola ty de savy hoe tsy haiko hoe raisina aloha vola fa zay fandehany ihany fandehany rehefa aveo fa rehefa miala n'olo de miara-miala ohatran'izay fa hitavako an'izao situation zao fa misy olona tsy mampino anisan'ny olona mitondra marary indrindra nanao fanakianana mafy indrindra ary ny anisan'ny tiavan'olona azy ny fanakianana ny zavatra tsy mety nataon'le fitondrana am'izao indray ireo chef de file henatr'olona ve fa fivarotana fanaka leo izy izy ianao ampy zay izy ampy zay be zay raha anambona fa tena tsy possible atsony anisany tsy makasity zay no mahatonga anay ampiady olona nge ty amboletra ataonareo ty ampiady olona nge ty amboletra ty ny olona nge tsy terenareo tsy terenareo anaraka sitraponareo io ary izy io baribary mipoitra milaza le présidentiel zay na fanjavatra iny io ary izy io voaka ny laingena fenina rehetrarehetra tsy dodony lazany io tsy ny collectif de service civil izy andray ary nampifoany toromasina satria lefa nisy ny sécurisé zao président Razafy ilaza marina izy de tsisy miteny na ray na eny na ny ACC na ny TPI atao ahoana ry io aveo ny président institution io fa chef d'institution zao no manao aveo fa nataovana amboletra natonga nananao an'iny de tsisy hitenira compte an'iny zany atsika leo koa zany le présidentiel ange leo koa rahorahonana fotsiny balabala roa ianao no manambola de ny olona anaovana laingalenga maro loatra le lainge atsy andray afatsy ray io constitution reharehana reo io hoe fanarana lalam-panorenana constitution ke mbola fa n'enseignement primaire gratuite ny enseignement primaire any ambanimbany vohitra any sady frame manto mpampianatra mbola mandoha vola nge fianarana zavatra any de eo nareo de tsy mianatra tsy milainga milaza hoe fanarana lalam-panorenana zany ange tena koa lainga efa tsy haferina tsony lazaina fa manan-karena miatsara fiainana gasy ia gasy manan-karena koatra ekipanareo ahoana moa no ilazan'olona lazanareo fa manan-karena gasy satria nareo namboatra IPP zany ange satria nareo namboatra terrain manara-penitra zao manara-penitra ty fa fantrana manara-penitra koa zavatra tout le monde mahantra anatin'ny firy taona mba impirina nakarakaraha mampiasa efa tsy velona tsony zay mba lazaina manan-karena ka io moa resaka anareo tompony fa mbola mamerina aminareo nampitiavana tanteraka avy ereno aemoro fividianana mba tsy hanenenana fa ianareo nge tena nenina kokoa ny azonareo ataona de misambotra de zay miandro zay fitsarana io ka ohatrany ataonareo zany secrétaire général antimy iverinareo afaty azy ka tsy mahafaty azy ene io fa tsy fitiavana n'olona nareo ny tombo noho ny zavatra ataonareo io anareo mietrehitra hoe tahotra n'olona de empona anretrany zao ary n'olona mibetsaka foana ny midina andala-be mibetsaka foana aza maka fanahy devoly fa ny devoly refa alainao fanahy de voamenao laloviny ohatran'izay le izy ia anisan'ny songadim-baovao maly tokoa no hoe voaka tamin'ny fahangina ny filohan'ny antenimiran-doolona Hermanana Razafy mety hoe inona ny zavatra mety nitranga tokana tonga izay hoe nanao aveo izy raha miteny vahiny hoe efa nivonona hitondra tsy hoe andrean'izay hoe fahefana amin'ny mahafiloham-pirenena vonjy maika azy zany kanefa moa reny ny zava-nitranga noho ny zavatra tsy niankina taminy niady de tsotra be ny fandraisako an'io aleo ny enjen'ny ombo masika zay enjen'ny eritreritra mafy ny enjen'ny eritreritra ary tonga saina latsalatsan'ny olona isanandro isanandro afaty an'ity firenena ty aviny raha mandrikety ve de noho ny avy amiko enjen'ny eritreritra le lehilahy lehibe latsalatsan'ny avany latsalatsan'ny namana izy io noho ny ataonao ihany zao zavatra zao ary koa le fampitahorana be de be koa ny sécurisé azy
mba fatafatatra ihany tena mba magnano tena sécuritaire ro angafa tena ijoro zay aro anao joro izy io azonao fantanina mipetraka ao de zay ay zary ny tompony andraikitra ny anterinen'io démission président ny SCC io zao i président Sénat io ay zay nareo zany zao membre-ny SCC fa nireo venir tam'le hevon'olona satria il a agi sous la contrainte fantaratsika tsara tika zany hoe action sous la contrainte zany vicier le consentement vicier ny acte rehetrarehetra tokony nul zany ny acte nametrany an'iny démission iny de aizatsika rehetrarehetra zao aiza tsy maintsy mitenira contenir ary tsy avelantsony iny mato izy ny teny fa rehefa ny acte mba privatiste ihany président Florent raha acte natao sous la contrainte de nul ary nul de plein droit zany surtout zavatra raha miteraka mety hiteraka asakotokotaka zao aiza ny fitsarana aiza ministère ny intérieur manoloana io acte io fa tao tsisy miteny tompony andraikitra rehetrarehetra zay ne mahatonga laka miteny hoe tanila loatra arakaraka ny lazany président Razafy Mahafaniny moa de nametry ampelana sady ny sasany de kakafarany tonjaboro zany zay gouvernement sasany rehefa tsy tenir compte an'iny démission ny président ny SCC iny zay zany ny ambarako momba an'iny efa ndresahako foana isaky ny nanana fotoana mitenenana le izy any hoe ilay anjara raharaha ny filohan'ny antenimieran-doolona nge izay mitantana nray ny fiadidinany repoblika vonjy maika raha mirotsaka ho fidina nray mandeha ny filoham-pirenena perinasa dia tafiditra ao anatin'ny lay ataontsika hoe anjara raharaha efa fantatra hatrany amboalohany mihitsy raha anao an'io izy ary fantatsika amin'ny politika fantatsika amin'ny fifidianana birao maharitra amina antenimiera zany indrindra fifidianana filohana antenimiera fa tsy misy magia ao tsy de tena misy hoe zavatra tsy ampoizina zany mipoitra ao fa zavatra saika efa voaomana hatrany amin'ny valopolo isanjato farafahakeliny ny zavatra hipoitra ao zany hoe nahazo fankatoavana avy amin'ny fianakaviam-be politika izay misy azy fantatsika fa nanohana ny fitondrana tamin'izany fotoana zany ny fiakarany teo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimieran-doolona nanaiky ny fianakaviam-be politika mba tsy tenenako hoe nanaiky filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany zay nafantatra tsara fa io zany no hisolo toerana azy vonjy maika mba tsy tenenako hoe tafiditra tao anatin'ny kajy ny konokononony zany ny fametrahana ny io filohan'ny antenimieran-doolona io tamin'izany ary nanaiky ilay filohan'ny antenimieran-doolona nanaiky an'le mission misy mission tsy ny hitantana ny Sénat amin'ny andavanandro ihany fa ny hoe raha ho avy zay fotoana zay dia tsy maintsy izy no mandray an'izay andraikitra zay amin'ny mahafilohan'ny Sénat azy ny dikan'izay marina lay nyteneniny omaly hoe fa mataonana izy ny omana satria matoa izy nanaiky andray an'le andraikitra tamin'ny fotoana nametrahana azy ho filohan'ny antenimieran-doolona de efa nanaiky izy zany fa andray an'io andraikitra mahafilo vonjy maika sy mpisolo toerana io lehibe mpanjakana vonjy maika sy mpisolo toerana io de marina zany le teniny omaly iny eny tamin'ny faran'ny herinandro teo iny hoe efa niomana amataonana izy fa eo zany tsika mametra-panontaniana kinona moa zany tranga samyna tsiary tsika fa herinandro na folo andro talohan'ny fametraha-pialan'le filoha teo aloha farany teo iny mbola niteny an'izay izy tamina hainao manjera anankiray hoe vonina raha tonga zay tranga izay vonina andray an'lay toerany lehibe mpanjakana vonjy maika mpisolo toerana fa rehefa tonga le fotoana de gakitsika milazy hoe tsy afaka anao an'le izy indray hoe ohatrany hoe tsy vonina sy tsy afaka anao zay le voambolana ny asa tamin'izay fotoana zay de eo zany tsika de tonga de lasa ny reflexa hoe misy zavatra fa afy zany ary zahay tamin'izany fotoana zany de efa niaya hoe misy zavatra tsy milaminao tsy le rangano miteny tsy le président Sénat efa niomana hatramin'izay teo no miteny hoe tsy afaka anao indray fa misy manery eo ambadika ao fantatsika tsara ny toetrany ireo mpitondra fanjakana hatramin'izao fotoana zao reo ary voapirofo izy zao manao aveo izy zao voapirofo ny zavatra nahihinay hoe tsy izy no niteny an'iny ary izy io no mivaky tsy moramora mamoaka zany araka ny teniny iadodo teo
tsy moramora mamoaka an'izany milaza ny marina ao anatin'le izy satria zahay ko rehefa nyresaka avy eo de zao anisan'ny angatahana nge ao anatin'reto tolona atao am'izao fotoana izao ny hoe famerenana ny rafim-panjakana ho hanara-dalàna anaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana zany hoe filohan'ny antenimieran-dolona no misahana ny andraikitra lehibe mpanjakana vonjy maika za tsy miresaka le hoe le filoha hoe tsy maintsy ile am'izao fotoana iny fa filohana antenimieran-dolona no mitantana fa tsy misy miresaka an'izany hoe gouvernementa iombonany zany tsy be de be ny resaka mbola azo resahana momba an'izany hoe tsy mampety an'io asa raha oampy fotoana antsika iresahana an'izany rehefa avy eo fa ny zava-misy ho anay famerenana ny Madagasikara amin'ny endrika manara-dalàna de filohan'ny antenimieran-dolona no tokony hitantana sy andray ny andraikitra lehibe mpanjakana mandra-pavita ny fifidianana fa rehefa tsy zay de tsy izy anisany hoa zay anisan'ny angatahany zay ary ilay resaka mahaly iny zay ny lazay ny zokododo teo dia mampametra-panotaninana hoe eo zany misokatra zany zao mivaravarana ahafahana mamerina araky ny lalàna araky ny fampiarana ny lalàna mamerina miloniny mamerina ao anatin'ny ara-dalàna ny rafitry ny fanjakana misy eto Madagasikara fa ny zavatra misy de zao ilay HCC ilay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay natao hampanaja iaro ny fanajana ny io lalam-panorenana io toy ny anak'Andriamaso ny fomba fitena de izy ndray tsy vitany hoe tsy mampanaja efa pratika natao moa zany nandritra ny ty mandaha farany ty tsy vitany hoe mampanaja fa lasa mamorona dikany vaovao an'ilay lalam-panorenana lasa maka ny toeran'ny mpanoratra lalam-panorenana indray ao anatin'le izy tao anatin'ny fampiarana lalàna ka mahatonga ny firenena malagasy am'izao zavatra misy am'izao fotoana zao ka ho anay de mbola apetraka izay hoe anisan'ny angatahan'ny collectif des candidats angatahan'ny antoko politika maro angatahan'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena angatahan'ny vahoaka malagasy te hiaina ao anatin'ny tena demokrasia hoe hamerenana Madagasikara ny rafim-panjakana rafim-pitonana malagasy ao amin'ny araky ny lalam-panorenana anisan'ny fitakian'ny olona ny hoe ravaina ny CENI sy ny HCC satria mita mibaribary loatra ny resaka fitanilana ahoana ny mety hoe fetezan'izany zavatra zany misy fanantenana ihany ve ny ahatongavana amin'izay satria anisan'ny tanjona apetraky ny 11 candidats na ny hoe vondron'ny candidat io resaka CENI sy HCC io de ihany koa le hoe fananganana n'le rafitra manokana isana ny fifidianana na ny CES mety ho tonga amin'izay ve hitanao efa niteny zahay collectif des administrateurs civils io fa anisany hatramin'ny 1972 de veriasina ny ministère de l'intérieur sy ny administrateur civil noho ny politisation à outrance politisation trop ny ataon'ny fanjakana foibe ny gouvernement tamin'ny ankapobeny an'io ministère de l'intérieur sy io administrateur civil io ary zany ny anisany na ny esorina atao amin'ny ministère de l'intérieur fikarakarana fifidianana na fiandrana am'sily zany hoe tafahoatra mba elana am'le politisation ny ministère de l'intérieur fa aloha mena organe neutre vome loza ny zavatra miseho vome politisation outrance ny zavatra miseho azonao ka mitaky ny hery rehetrarehetra zany hoe tena tsy mety io tsy mety araka antenengy to vadin'le président ny ACC misy ange ministre vao nasorona omaly de ahoana moa no zavatra azonao za tsy tena kina namana be de be fa zay ny zava-misy anika c'est trop légitime tena rariny loatra raha amboniny rarina raha tena anao fifidianana tena ngarahara atsika zay de am'de tsy mahay manao fifidianana zany ny amarozany zala-pikambana amin'ny CENI ireo fa olona nitendrena ho ao reo satria zay ny metimety kajy politika mbola tsy nanao fifidianana zay ny ainany reo tsy mbola nanao fifidianana zany reo ny administrateur civil ny mpanao fifidianana fa abelao zay jora amin'ny neutralité nay azajabajabana reo mpanao politika azajabajabana ny gouvernementa fikarakarana ny fifidianana io établissement liste électorale zany tsy hainareo zany tsy hain'olona tsy niomana am'zany ve de terena fotsiny hoe CENI indépendant ngaizy io vitany indépendant bava fotsiny raha ny administrateur civil zany natao hoe hikarakara fifidianana antenaina ve zany sy ny hoe fifidianana mangarahara tsy mbola misy condition melohan'ny rehetrarehetra am'izay
ameo zay fahalalana tanteraka asa jabajabana azonao le problème nge tsy vitanao rehefa administrateur civil io de masina rehefa olona tsotra rehefa mpitsara io de masina fa le liberté le politisation le système mahatonga an'io azonao toko ministre administrateur civil atao zao amin'ny intérieur ao politisé io de izy io mivaralila io tsy midiko hoe rehefa mpitsara na administrateur civil fa zay le izy rehefa apetrao amin'ny maha indépendant anazy ary io fa ny fahaizany ihany le teneniko tsy hoe administrateur civil mivadika anjely lefa lasa seni fa io le araka an'le volonté politique ananan'le mpitondra fa za miteny hoe le kirakira raha-pifidianana ainay io tsisy mahain'io plus que nous mandaingy zay atao Madagasikara mahay manao fifidianana motra administrateur civil ny fahaizana an'io zany insisté ko hoe avereno aminay io a de ameo indépendance zay de rao maso ny zavatra ataonay zay no izy fa tsisy mahain'io reo olo za tsy hotonina anaran'olo aizana izany re fifidianana zay niainany tsy mbola nanao an'izany izy tsy mbola nanao an'izany izy niaina de androany izy de milokaloka fotsiny hoe ohatran'zao zay ngely izy azonao fa tsy hoe ameony ameny administrateur civil de vela de io anareo mbola baiko nareo ihany tsy maintsy ho tanterana baiko nareo ihany zay tsy maintsy ho tanterana tsy mety io tsy mety io reo zay fa rariny io a raravana any io seni de recomposena ny recomposena azy a aloha ny hery politika rehetra hoe aray adefitra ahoana fomba recomposena an'io maro misetra an'io tsy solotena ny candidat ihany solotena reo société civile ao misy vondrona mpanao éducation électorale fotsiny ao misy vondrona mpanara-maso ny fifidianana fotsiny atsovony rehetrarehetra atsovony rehetrarehetra atsovony mpanao politika atsoy le velona rehetrarehetra de izy ary ny tokony atao anatin'io ohatran'izany ny any amin'ny ACC aizareo mpampianatra mpanao lalàna publiciste rehetrarehetra mahay ny zavatra io atsovy reo zay efa brûlé mbola ho any fa tsy hoe zay tiana ho atao araka ny teneniko moa fa ohatra ny tenen'olona anazy amitontonona anaran'olona tso ianareo mianakavy ve no mambra ny ACC de misy olona geky eto davatareo raiky zany fianakaviana ambapatidrano atao mambra ny ACC ny antefimandriny avanao sy ny fatidranao ve nataonao mambra ny ACC de anaiky n'olona tsy mety petraha amy toeran'ny olona izy n'olona raiky an'izany zay ny problème eto de terena fa mety fotsiny fa zany hono ny ACC zany hono lalam-pandrezana nanonga-panjakana na olona zay no taloha lazain'ny olona fa tsy nety taloha nataonao ambiletra tonga ty ataony firenena mikamba na firenena union africaine sy ny SADC ino moa anaran'le groupe manino de contact tonga teto firy taona zik vezivezy teto zao tontolo zao tsy ny rarahina ke natao ambiletra aty amy 2013 2014 nininy afarany fa natao zao ndreny ny olona rehefa mba misy mitaky amy rarina lazaina fa mpanakorotana fa rehefa anao manakorotana de anjely fa rehefa n'olona manakorotana de devoly zay le 2 poids 2 mesures tafa ohatra loatra ka tsisy olona anaiky an'izany ao eo za tsy momba an'izany za tsy manoana candidat fa za de mahita tsy ilamina eto raha ny expérience mpianana tsy ilamina ny eto raha tiana ilamina eto aimoro de andao ifanatona hita eo zay toy tsy farandro a raha fa tonga ny 9 novembre tsisy fifidiana tsy hoe farandro eto de hoe maty daolo ny eto Tananarivo fa tsy hanao fifidianana fa aza mba manao fokafoka namana hoe tiana zao no opportunité mahamoramora amy malany anareo de ataonareo ambiletra de onde terenareo gasy anaraka anio zay ngeny tsy mety fantatra n'olona zany fa zao mety kokoa aminareo de tadiavanareo atao ambiletra rapide zao fa entrato fa bus rehetra Tananarivo de atao location asina numéro 3 ataovy fa misy farany rehetrarehetra alain'olona tokoa ny volanareo alain'olona de hoan'olona fa tsy fantatra anareo kory zay mety ho réaction n'olona za tsy miteny fidy n'olona ny réaction n'olona mandreny ny propagande io de tsy ho fantatrareo fa sao de diso fanantenana anareo ya na teny ateo hoe efa roa taona lasa zay nefa ny teny fa tokony asiana fanavaozana mba isorohana no mety olana ateraky ny mety ho valim-pifidianana eo am'ty taona 13 ity taona 1 zany samy nahatsiarotsika tany Tomasina ny filoha Malikaravalomanana nanomboka niantso an'izany tamin'izany fotoana zany tsy naminany akory zahay raha nirezaka an'izany fa nitsinjo lavitra satria fatatsika fa niainantsika tamin'iny mandat voalohany tamin'ity repoblika faefatra ity iny a zavatra maro isan-karazany izay nampiarana andreo lalàna vaovao nentina ny tantana ny androm-panjakana teto Madagasikara anisan'izany ny tantana ny fifidianana ary fatatsika ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana 2018 na de nerahana nanaika aza ny valim-pifidianana samy nanaika daholo ny rehetrarehetra fa mbola tsy nilamina ny tanina ndritra mandrapatsoka atsika amin'izao vanim-potoana izao ny tanjona nge
raha miezaka nanaika ny fifidianana iny ny filoha maro karavalo manana mivaly ny fifidianana iny ny tanjona dia ny hoe ampilamina ny tany sy ny fanjakana dia ao ambadik'izay koa hoe mba ahafahany izay mitondra ny fanjakana tena mitondra hanao ny asa fampandrosoana sahaza an'le firenena fa inona zavatra nitranga hatramitsika miteny izao mipondraka tsikelikely ireo zavatra tsy nety ireo fomba ratsy ary mbola tedavina averina tamin'ireny fifidianana 2024 reny ary vao nanomboka mipoitra ny tsy ambaratelo dia nanomboka teo dia lany andro ny mpitondra fanjakana miaro tena tsisy manenjika zay efa nanaikiko zay hoe andany andro anenjika io tsony fa lasa lany andro ilay mpitondra fanjakana manao politika tafahoatra loatra miaro tena amina zavatra efa tany aloha tany fa tsy misy mandeha amin'izay loana ilay asa izay tokony ho tanterahana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena dia zay no nahatonga anay nahatsinjo tamin'izany hoe na iza hitondra fanjakana eo aorian'ny 3 dia mila manana n'ilay fahafahana sy ilay fahefana sy mitondra ny firenena ampitoniana izy fa tsy verina tsono ireny romoromo mpifidianana sy ny sisa ireny dia zay no nahatonga anay tamin'izany fotoana izany a nahatsinjo hoe andao ary havaozina io zavatra io lazay ny zoko-dodo teo ny nateraka le lalàna ireo ange le hoe nareo menakavy sy ny fatidrasa sy ny sisa le lalàna ange no nahatonga an'io satria ao anatin'le lalàna dia mametraka ohatra fotsiny hoe mpikambana amin'ny seny apetratsika solotena ao amin'ny seny filoha-pirenena perinasa ange manana solotenao izy manendry io solotenan'io ninonninona teneninao reo devable aminy io tsy zay raha ohatra izy mbola ilatsaka ary raha filoha-pirenena manao premier mandat zany tsy maintsy ataoko anaty farangisosina azo fakapanahy iverina ilatsaka foana io solotenan'io zany reo devable aminy io manana solotenao ny anteny miera-pirenena sy ny anteny miera-ndolona fa samy mahalalitsika fa règle démocratique zany manana majorité raha tokony ho izy fa tsy ohatra le mandat teo aloha manana majorité any anatin'ireo anteny mierareo mpitondra fanjakana ka raha solotenan'ireo miainga avy amina fanendrena na hoe fifidianana avy amin'ireo dia mbola hitovy loko ara-politika amin'ireo ihany zany ho tafavoaka ao isolotena ao anatin'le seni dia fantatsika ny zavatra nitranga koa avy eo ho anareo mpanao gazety io lafitro mpanao gazety inge manana solotena ao efa nahatafavoaka solotena ianareo fa tsy nekelyle fitondram-panjakana zay le tantara fa tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy zay tia ny hipetraka tao tafapetraka ao ohatr'izay koa enitsika tany amin'ny rafi-pitsarana tao solotena mpitsara sy ny solotenan'ny mpisolo vava reny rehetrarehetra reny lasa manome loko tokana mandoko politika lay vaomiera aloha ary mandoko loko tokana n'ilay vaomiera tany efa tsinjo hoe raha ohatra an'izay ara le izy dia ahoana mihitsy no azotsika mahazo toko hoe tsy hitanila ireo olona ireo ao anatin'le izy dia zay no nahatonga le teny hoe mila fanavaozana io lalàna io zay ny seny ny HCC moa efa nolazay ny zoko be ako tato hoe lasa raharam-pianakaviana raharam-patitrasa sisa tsy dirako ela be tsony fa rehefa nandeha ilay fikirakirana ilay candidature teo izay raha ny tena marina tokony hoe fanaovana checklist izy amin'reto olona nanatitra taratasy reto no nafianao ara-dalàna zay zany no zay fanazavana azo avy amin'ny HCC satria rehefa nahazo tsikera izy ny amin'ny hoe nahoana no olona efa very zo pirenena no mbola nekenareo candidat izy zay nge manao checklist fotsiny manamarika fotsiny hoe misy certificat de nationalité fa tsy fantatray hoe avia izy io ary tsy te hijery zay hoe avia izy io nahoana nahatonga an'io tao zany zavatra izany rehefa nivoaka zay fanapaha-kevitra zay le nahatonga ny teny hoe tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy ilay HCC nahatonga nyreto candidat rehetra reto ny teny hoe vo atia mpiandohana vo atia mpamoahana ny listiny candidat ity androm-panjakana ity dia zao no ataony maika fahoriana kely ao dia zay le averina ifoana hoe no mahatonga an'le olana nge dia miena be ary zao efa tsy misy tsono mihitsy ilay fifampitokisana eo amin'ny samy mpisehatra ny fifidianana veriko eo ohatra
ireo androm-panjakana sy voamera mpanjakana isan-karazany ireo. Eo ny antoko politika, eo ny kandida, eo ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena zay fantatsika efa misy miditra lalina mihitsy amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Eo ny vondrona iraisam-pirenena, fa eo indrindraindrindra koa ny mpifidy. Tsy misy ny zotra-pifidianana raha tsy misy ny mpifidy a. De ireo rehetrarehetra ireo zany efa tsy misy tsolona fifampatokisany. Ary tsy fisian'ny fifampatokisana hatrany am-boalohany no mahatonga antsika amin'izao zahatra lalina faran'izay lalina zao. Ahoana mihitsy moa no ahafahana matoky fa raha mandeha io fifidianana io de ilamina ny tohiny rehefa avy eo rehefa mivoaka ny valim-pifidianana. Ary na iza lany eo satria efa tsy mifampatoky, efa tsy mifametea, tsotra fotsiny angeno angatahany e. Avaozona araka ny tokony ho izy tokony avaozona, atao izay isin'ny farafahabetsany amin'izay fifampatokisana zay ao amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra ireo zay vao azo alefa ny fifidianana. Nahoana nefa fomba mirenana azy hoe fifampatokisana zay, fifampitokisana zay. Ka zay le olana. Zay no nahatonga anay hoe de ny taloha be de fa nyteny hoe tokony hisy ny fifampiresahana. Zay ngeno ny voiziny e, tokony hisy ny fifampiresahana. Naverina iny hoe izay tsy milaza olona anankiray tamin'izany fotoana zany hoe raha Iranina no mitondra firenena eo lany eo amin'ny 324 de tsy ilaminy ity tany ity, fa hoy izahay hoe na iza mitondra firenena eo aorian'ny fifidianana 324 de tokony hanana filaminana, hanana stabilité, fahamarina toerana ny fitondrany, fa tsy hoenjehan'ny avelo ny fifidianana foana raha ohatra ka tsy araka ny tokony ho izy natanterahana ny fifidianana. Ary zay no nahatonga ny hoe tamin'izany de efa tokony mifampiresaka. Ary raha tamin'izany no mifampiresaka, tsotsotra koa mifampiresahana. Fa izao efa mifanenjana ny tena olana amin'izao fotoana izao nge de fantatsika tsara fa ny tanjona raha nametraka ny lalam-panorenana zay zareo ihany nanao azy ny amin'ny hoe miala ny filoham-pirenena perinasa mametram-pialana raha latsaka ho fidiana indray de ny mba hampisy an'izay neutralité ao anatin'ny fikarakarana fifidianana izay. Ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao nataony zareo faran'izay zokony mihitsy ny hoe na de niala aza ilay filoham-pirenena lasa kandida de toy ny tsy niala ihany satria olony foana ihany na vela hitondra. Marina hoe olon'ilay filohan'ny antenimieran-dolony fa farafaratsiny any amina institution androm-panjakana tsy mikirakira ny fifidianana eo. Zay zavatra mitranga de ny tena mampime amin'izao fotoana izao zareo de rehefa miresaka ilay filoham-pirenena niala teo aloha de mbola mihefitra ny toerany ho eo fitondrana. Rehefa miresaka izy de mbola milaza fa ireo mpanohitra ireo zany hoe mbola mihevitra izy fa mbola izy no fitondrana de izahay aty mpanohitra na de le notion zay zavatra zay raka tsy fantany dia dikan'izay izy zany raha atao hoe manohitra ny fitondrana misy amin'izao fotoana zay fitondrana saky teny hoe tetezamita satria tena efa manana endrika tetezamita io efa ivelanay ilay rafitra voalazana lalam-panorenana io fa fitondrana vonjy maika hitantana ny firenena mandritra ny fifidianana zay zavatra misy de izy zany tena mbola abaribariny fa azy io fitondrana io de izy no miteny jereo le zavatra nyteneniny tamin'ny lakamisy sa oviana iny hoe ho anareo mpanohitra fa izy ange efa tsy filoham-pirenena tsony efa tsy manohitra azy tsony ny mpanohitra fa izy mbola mihevitra ny tenany fa mitondra ny firenena satria zay ny tanjo zay zahatra napetrany teo ary mbola mihevitra izy fa mbola eo ambany vahoany sy fitantanany tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Resaka fifampiresahana ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka teo ny FFKM amin'izao fotoana izao mbola manohy foana ny resaka hoe fampionana fifampiresahana eo amin'ireo samy candidat 12 moa zany hatreto tsy mipoitra tany amin'io fionana io mihitsy ny candidat larana fatelo de Andry Rajoelina izany fa solotena hatrany no nalefa ny inona ny mety hoe inona ny dikan'izay zavatra zay toteny aminy ve sa tsy toteny aminy ny FFKM ka mahatonga azy tsy mamaly antso fa solotena hatrany no nalefany. Hoy ateo hoe hatrany amin'ny roa taona lasa zay nefa niresaka n'ity resaka ity ary ny vahaolana ny eritreretinay de fifampiresahana fa nandà foana angery zareo very misy kitikitika ny toerana tamin'izany fotoana zany angambany fa ny andehanana amin'izany fifampikitikitiany zany mihitsy ny elana de tsy mahagaga hatramin'ny androany efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony izy fa mbola mandà ny aona amin'ireo ray aman-dreny reo matohy izahay tamin'izany fotoana zany misy ilay atao hoe
comité mixte technique CMT zay natsanganay iombonana ivondronana antoko politika maro tsy mitovy hevitra tsy mitovy frehana akory sy fiarahamom-pirenena maro ary fikambanana maro zay miara-mirona makany amin'ny fangatahana fanavozana io matozy tamin'izany fotoana zany tamin'ny fivorianay nanapa-kevitra ny anasa ny FFKM ary tena nanasa niona tamin'ny FFKM zay nanasa nyteny tamin'zareo hoe ianareo no tokony hitarika an'ity zavatra ity de nahalala zay ary resy lahatra zay fa ny FFKM no tsara toerana indrindra anisan'ny tsara toerana afaka hitarika zany fampionana zany fa asa sanatria noho izany ve satria izahay ve no tompon'le inisiativa de sanatria noho izany ve no mahatonga ny zareo tsy hipoitra mandraky ty ny androany nefa samy manaiky tsika fa ray aman-dreny iombonana eto amin'ny fireneny reo autorité morale moa ilazantsika azy amin'ny fiteny frantsay ray aman-dreny zay loloavina tampony loha reo ary everina fa tsy mitanila amin'ny zay raha mipetraka eo am-pelantanany fa mitondra zany araka ny tokony ho izy zay zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa aminay mbola marika tsy fanajana zay ray aman-dreny loloaviny vahoaka malagasy atampony loha zay ary fanaovana tsinitsinina ny asany rafitra entin'ireo olona reo sy ny andraikitra petraka amin'ireo olona reo ny tsy famalina ny antsony fa fandefasana solotena foana hitatsika tamin'ny fotoana tena hoe ny ilana ny ona tamin'le candidat ny FFKM navoaka ny zareo nge le solotena le satria tsy ino ny tadiavina zay le fanaovana tsinitsinina amin'ireo ray aman-dreny reo ny fahitako azy le ina moa ty izy le tsy fahatongavana io io tena hoe complexe mieritreritra ny tenany fa tsy sotrandreo ntsony ambony ty tany ty io complexe noho ny fananam-bola tafahoatra ino moa fa nitenen'ny monsieur député reo le hoe izy fa démissionnaire fa tsy président tso zany tovy am'ireo olona rehetrrehetra ino moa mbola izahozahoana tsy ranantona foana fa fanambonimbonina tena manambonimbony tena tafahoatra no ninona no niherin'ny vola tafamboninahitra tafahoatra ka io tsotra foana mbola ho tsarony reo FFKM reo rehefa tonga sakorokoroka tokoa mbola ho tsarony mbola eritreritrana politika am'ty tany ty nge izy ary ny olona nge mahatadidy ny zavatra fetsiketsiky rehetra zay atao io mbola ho tsaronareo fanaovanareo tsinitsinina FFKM io ary akoatran'izay nge irana maheno any irana mahafantatra nge fa tsy ny FFKM marery ny mpanelanelany fa be dehibe reo vondrona raisam-pirenena efa milatsaka tseritra amin'io fa de ho hitatsika eto moa zay toyiny fa za mino tsy ho vita moramora androany amin'ny amboletra fotsiny hoe tsy maintsy atao ohatran'izany io efa niteneninay tam'izay niteny teritalotaria hoe tsy an'ireo mpitondra reo rera nge tsy ho an'ireo olona rehetra mizaozao reo rera nge ny zavatra eto miseho eto Madagasikara eto tsy volan'zareo rera nge ny miasa eto ary tsy volan'ireo io tsy mety hitondrana firenena io da manana volofolo efitrano anareo tsy mety hitondrana firenena ke zany tsy hoe mividy artiste za zao miliara vidy manangana upara zao miliara manangana armada zao miliara de zay nitondrana firenena tsy ohatran'izany firenena nge tsy hoetiny ohatran'izany araka ny tenenga foana iza moa tsy mahay fa bankiropitra ny knaps bankiropitra ny hermady bankiropitra d'etat rehetrarehetra bankiropitra tsy mahalotrosa tsony ny fanjakana hatram'izao zao ny exercice budgétaire tamy 2022 mbola tsy voapay nge ny vola am'zany zavatra rehetra zany zao lazany namana inspecteur de trésor impayé daholo nge zavatra rehetrarehetra de no androany mizahozao hoe mandeha zao fa ampandrosoana ataoko ampandrosoana amin'inona moa izy ty vola am-posinao tsy ary nisy firenena nampandrosoana ny vola am-posin'olona io moa hoe zao tsy anatona manatona foana io fa tsika hita eto za mboko de te hijoty tsy maintsy manatona io satria tsy azy rery Madagasikara tsy maintsy manatona io fa geste technique de betsaka za manao hoe mahirezanareo ray aman-dreny ary be debe ny vondrona misy za mino hoe tsy maintsy mandeha fa izy ty moa henatra koa no efa nanta impiry de aveo anaiky ndraiky fa za mino tsy possible intsony à la date d'aujourd'hui hoe nisy ny fividianana am 29 am'le 9 novembre moa tsy possible zany eritreritra n'olona manofo zany hoe eritreritra n'olona etan'ny fitiavatena tafahoatra de atao sorona daholo zao tontolo zao tsy possible izy ary no foatiny n'ireo mpitondra reo vonona ve tsika rehetrarehetra fomba ny candidat numéro 3 vonona ho foaty amin'io raha misy sakoroka
fa vava zany te azo vola androany de manaikinaiky fata nareo olona nanao ipara reo tsokandahara nareo misy ary le ray aman-dreny zay lazanao izy androany rapino izy de fa nitsokana e be de be ny tsokandarana tsy kelikely eo rehefa raikitra ny savorovorona be de be fa henatra koa izy io vava fa be loatra de verina fa tsy vitany vola ndraram-pirenena indrindra fa ray aman-dreny am-panana atao tsinitsinina atao fotsorora amy teny za mino hoe tsy vita moramora io fa de ho hitatsika eo moa fa ny rariko ary mbola ijoroana collectif de administrateur civil foana hoe mifanatona rera olona mba tsy hanenenana itsika tompona andraikitra ministère ny intérieur tsika tompona andraikitra ny amin'ny OMC mbola misy fotoana zao mitenena hoe non tsy possible aty fa ifamono eto manina zo anareo miarete ny fifidianana io raha gestion ordre public fotsiny fa tsy hoe za nahazo vola za nahazo zao be ko azoko de risque eo any na ia maty zany pe de mba fitiavan-tanindrazana raha olona satria zay manana amin'ny marina de vono ihany zany te zavatra misy zao satria zay manana ny momo feverinareo fa marina ny anareo ny ekeny ny ACC ny ekeny CENI ny ekeny zao de hoe vono ihany zay misakasakana anareo fa tena tsy maintsy mandeha fividianana ty zany ekeny zavatra misy zao zay miladatra de riato apartao any zany nitonana antitany ty de zareo mieritreritro ilaminy io so de mamita tena tsika fa tsy ilamina io tompoko fa mandini ihany aloha mandinia ihany itozika amin'ny andriamatoa solombavam-bahoaka anisan'ny hetsika saika nisy fikasana ikarakara hetsika tamin'ny asabotsy lasa teo teny amikanjany 13 May no tatitra ho an'ny vahoaka ny olom-bofidy nosakanana tamin'ny fomba maromaro io zavatra izay tsy mahagaga intsony fa efa nisy foana fanakatsakanana isaky ny hoe anao tatitra ny solombavam-bahoaka indrindra fa naty amin'ny toko tiako Madagasikara mety hoe inona no anton'izay milaza ianao teo hoe nametra-pialana le filoha fa ny zava-nisy nataony tamin'izany ihany mbola miseho amin'izao fotoana izao. Fanaovana solombavam-bahoaka tatitra zay ny fangatahana napetraka teo amin'ny hoe idirana teo amin'ny 13 May tamin'ny sabotsy solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra. Fantatsika tsara fa andraikitra ary adidy tsy maintsy ataony solombavam-bahoaka zany rehefa anelanelana fotoam-pivoriana samy manao an'izany ireo solombavam-bahoaka ireo any amin'ny circonscription misy azy any amin'ny endrika isan-karazany fa ity moa vokatry ity zavatra mitrango ity dia misy solidarité firaisan-kinan'ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo kolektifana kandida reo izay nasainy ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo koa hanatrika an'io fanaovana tatitra saika atao teo amin'ny 13 May io. Ny zavatra mitranga dia hoe araka voalazako teo tokony hisy ny toerana efa fanaovana an'izany fa morim-bahoaka ange no atao raha ohatra anao tatitra zay no tanjona atao anatin'ilay izy vahoaka n'Antananarivo nefa tsy vitana trottoir anankiray na terraim-baolina anankiray fa rehefa tsy misy ilay kianja tokony ho fanaovana azy araka ny voalazako teo dia eto Madagasikara efa misy ataoko anaty farango-sosiny hoe tarazo ny amin'ny hoe kianjan'ny 13 May koa famorim-bahoaka fa nehoan-kevitra ary tamin'ny 2024 za izao anisan'ny nanatrika ny fanaovan'ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo renivohitra tatitra teo ihany koa tamin'izany fotoana izany zany hoe tafiditra tao anatin'ny anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka iny zatra ny kasaina atao iny fa noho ny fahazarany ratsina lay tahotra lehibe loatra ao amin'ilay fitondram-panjakana dia nosakanana arak'izay azo zareo natao ny fidirana teo amin'ny kianjan'ny 13 May io hoy izy aho hoe fahazarana satria nandritran'izay 5 taona farany latsaka kely zay dia isak'izay mihetsika eny mampalahelo moa le antoko sasany tokony hoe ho niaraka taminay fa ny antoko tiako Madagasikara dia isak'izay mihetsika nataiza anaovana azy dia nilana vaniny foana tamin'ny herinandro iny le olona anankiray nyteny hoe chez moi hoe chez lui hono dia afaka manao izy fa ny antoko tiako Madagasikara impirina niomana hanao hetsika tamin'ny toerana manokana an'ny antoko na mifanarahana tamin'ny tompon'ny toerana ny amin'ny natanterahana le izy
any flo nasionalin'ny antoko fa sakanana foana tao anatin'ilay tamin'ny fanatanterahana zay zavatra zay de mbola zay no mitranga ny alana am'izany indrindra no nametrahana hoe aloha tsy isy zany candidat président zany na zany président candidat zany fa aleo a ilay zay tantana ny firenena eo anana fomba fitondra tsy mitanila fa vao maika loza vao maika mafy noho ny teo aloha ny fitanilana amin'ity le hoe gouvernementa ifandrombonana zay mitantana ny firenena ity ary le fanjakana nge zatra hitantsika am'izao fotoana zao nge fanjakana sady efa tsy ara-dalàna tsy araky ny lalàna zany ny fijorony no tsy manaja lalàna no tsy misy rafitra intsony jereo nge ny fiadidinany repoblika tsisy tsony ange zany e satria filohan'ny repoblika tsisy mpisolo toerana azy tsy misy ny saikany rafitra teo anivon'ny fiadidinany repoblika efa rava daholo fa tsy ny tale directeur de cabinet izay niala le filoham-pirenena de nitendrena le izy ny anteny miaran-dolona efa io fantatsika eo zavatra misy de ny anteny miaram-pirenena sisa no azo lazaina hoe mijoro ao kanefa ny gouvernementa zay efa voatsipaky ny anteny miaram-pirenena no lasa mitantana le firenena ny androm-panjakana sasa ny HCC ny vao miara-misahana fifidianana nefa io iantefan'ny tsikera sy ny sosikevitra maro isan-karazany io zany hoe le raha fimpanjakana am'izao fotoana zao mihitsy zany ataon'ny firenena no efa tsy araka ny tokony ho izy tso zay le efa natonga ny teny na ateny kely teo hoe efa tafiditra zalahy tsisy manam-po any amin'ny endrika tetezamita angentsika zao e de io mbola de davy notaritina anaovana tervaimanta iroso makany amin'ny fifidianana zay efa fantatra fa hampikorotana rehefa avy eo ny aty mba misy fanamarina kely fotsiny teneniko apropos nio 13 mai io matetika tokoa zany a fa naninona mora matadidy ianao monsieur le député a préfet io ne efa préfet teo hatramin'ny 2018 tamin'ny fihetsiketsena 73 député nge teo le zandrilahy koa e ka naninona ary tamin'ny 73 député navela ary mambolana maro zahay teo fa zay teo a tsisy resaka tsisy emo tsisy ninona tsisy fifandonana kelikely fotsiny tery amin'ny commune ndray andro igny a de fa teo nalalaka foana fa zao a nanjary tsavy ky vitsy anisany maramila tam'izany gendarme ve tam'izany vitsy anisa fa efa am'izao fa bien équipé bien motivé ny gendarme zay zany mba fantanina mipetraka hoe taizary anareo emo tamin'ny 73 député iny satria tamin'iny efa fikonokononina le complot fametrahana président Rajoelina kay fa masaka tao anatiny de namoramora tamin'izy tamin'iny zao ndray zany zao misy mikonokonona tsy te verena amin'ny président Rajoelina angambany fa naimorana fifidianana ve midika raha olona fa fanonganana amin'ny président Rajoelina nge tsy mila ongana tsony fa izy efa tsy président e fa zao zavatra fitadiavan'ny député ao amin'ny 13 mai zao ve lasa voatana mafaty androna fa tamin'ny 2018 nentina tao taizany gendarme oaoaoa io zany tam'izany zao be deaibe mamonomon'olona mandrandratra olona fatifatany taiz zareo tam'izao sa vitsy anisy anareo tam'ireny ka zay mahatonga na miteny amin'io hoe magaga ihany atsika gasy reto e magaga ihany atsika gasy reto a tompony andraikitra malagasy ty a du jour au lendemain de masa manova hevitra fotsiny satria baiko ny tombotso ianao préfet teo tam'izany 2018 zany tsisy réquisition nataonao firy volana n'olona teo navelanao nandeha azy teo a tonga 73 député nanao lobilobina vandivandy tany a tonga premier tsay Christian zany hoe mba nisy tapakandro nitolona niaraka taminay nanomboka 2016 tsy teo ane zany fa nadalaina fotsiny ny olona rehetrarehetra par le intermédiaire 73 député inona mba tolom-baoka nataony tsay Christian moa premier ministre natonga azy lasa premier ministre tamin'ny 2018 ary zay problème magagasy ty afa ny mamono voay afaka faravalavaanga manao fihetsiketsena faratapony olona ionony akelina français de eo zao tsy niteny préfet zany tsy niteny ninona tsy niteny ninona fa tonga tamin'ny dingana iny zay koa moa leo reraka ny olona tsisy nandraran'le dinika tsony de nandeha amin'iny any de nandeha amin'iny any zay nanaovandreo azy farakaraka ny nanaovana tolona fametrana zareo teo iny a vao masany anososena anay de makasitraka be deaibe vita zareo fa tantara mitoy fa androany ndray zao ko nanjary fadiny razana manota fady reto collectif de candidat collectif de député tondra olona amy 13 mai reo zay zany ny amba fanamarina kely fotsiny
Andreo matosolo-mavamboaka ny dika iny ny zoma alina nisy ny conférence de presse na hoe fampiantsoana mpanao gazety nataon'ny préfecture n'Antananarivo tamin'izay fotoan'izay, izany hoe conférence de presse roa moa zany nono sy tao ny voalohany tamin'ny fitora sasany ilazana fa misy ny couvre-feu amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 maraina. Avy eo indray nefa niverina tamin'ny fanapahan-keviny, niverina nampiantso mpanao gazety indray izy ireo tamin'ny 7 alina tany ilazana fa tsisy indray foana ilay resaka couvre-feu ary tamin'izay no nilazan'izy ireo fa eny amin'ny Coliseum Tsonjombe no menandreo député anaovana tatitra andro amin'ny 10 alina midika iny izany ho anareo. Tsy resaka lava be administrateur civil manan'olona zay ny rehefa avy eo fa amiko fotsiny amin'ny maha-olon-tsotra dia voalohany midika fa tsy mahafeny andraikiny tokony ndraiky mpanjakana midika fa zay le atao amin'ny fiteny frantsay hoe efa tena mipanika ny any amin'ny fifehezana ny atao zay hoe fitandrona ny filaminana ary ataoko fahatelo farany midika fa tena misy zahatra tsy manaika zareo fa misy zahatra tsy milamina efa mikorotana ny tany sy ny firenena matoa tonga amin'izany ary tsisy fahamatorana ny fitantanana an'ilay firenena couvre-feu zany faran'izay zavatra enjany zany tadidiko tany amin'ny taona 20 tany ho any matetika any 80 misy an'izany couvre-feu zany ary tamin'izany zay rehefa hoe couvre-feu tena zava-doza be ny mihaino an'izany ataondoha mbola ankizy tamin'izany efa niainana izany taty aoriana nandeha ny teny atsefatsefany teny ny hetsika isan-karazany nisy fotoana moa tamin'ny taona 1 efa mpianatra teny amin'ny université dia nandray anjara tamin'ny hetsika teny amin'ny 13 mai koa tamin'izany fotoana izany dia efa niainana izany ihany fa tiako hiaviana dia hoe couvre-feu zany ho anay olon-tsotra dia fepetra anisan'ny efa enjana ary avolenta be amin'ny fitantanana anara-panjakana kanefa fiovan-kevitra amina couvre-feu ao anatina minitra maromaro fotsiny izany dia midika efa tsy matotra mihitsy ilay fitantanana anara-panjakana. Zay ihany no azo lazay. Ny anapiko ny tenin'ny député zay zay ny teneniko hoe tsy police administrative tsony zalana ataonareo io fa nareo fa la voie de 100 mètres ampanaovy tenen'olona fahatany ianareo ampanaovin'olona hoe ino izy ty couvre-feu anatina fotoana fifidianana ve anao situation d'urgence anao couvre-feu anareo zany mba mandinia araka ny teneniko anareo hoe tsy prévention ny ordre public tsony efa fantatra anareo fa hiadin'olona raha misy fifandonana zany any amin'ny district kebakeba tany quelque part any amin'ny fifidianana dia sinareo couvre-feu any kinona nanaovana an'ity fifidianana ty zay mahatonga ana amin'ny teny hoe ridicule ange nareo zalahy ridicule tsika administrateur civil amana tompona andraikitra ministère ny intérieur mba mahalala menatra fa baraka ny olona no ny ataonareo fa ny olona ny dicté ny asatsika azonao efa miteny anareo foana zany fa tsy tsika tsony no manao ny asatsika responsable ny ordre public tsika ny responsable ny OMC efa olona hafa gendarme polisy zany baiko atsika amin'ny asatsika zany mahatonga n'io resaka io hoe asio couvre-feu vetivetika ndray sao dia tsy mety foanana indray mamenatra olona zay ny tsanga menatra mitoeranareo tompony andraikitra ny ministère ny intérieur zay mahatonga zao zavatra io fa tsisy resaka inona fa baiko politique io la voie de 100 mètres io dia zay dia voatendro amin'io zany dia hoe ny administrateur civil dia raha ay anareo ny ratsika zay novosypotaka aminareo amin'io zay no mahatonga an'izy hoe raha vao politiser loatra ny ministère ny intérieur dia tsy maintsy ohatran'izay foana io zay no navao ny fanjakana fandimby teo tamin'ny 72 ministère ny intérieur ny voatsiny satria zokobenay tamin'izany fotoana zany ray aman-drenay tamin'izany fotoana zany nanaonao foana tamin'ireny deuxième république reny dia voaosipotaka foana ny ray aman-dreny be Augustin Portos tary tamin'izany satria nanaraka tafahoatra ny baiko politika nahazo azy de suite hay vedivedika anao ka milazanao couvre-feu tsisy fondement sur quelle base moa ty réunion OMC ty sur quelle base za zao hiteny hoe raha misy fifandonana ary zany nandritra ny propagande dia aninona indray zany ny OMC aninona indray ny OMC ireprime ny olona mpanao fihetsiketsehana foana ny olona fa miteny dia ny voalohany andao ifanantatra tsy mety anareo dia venao répression tsy police administrative tsy répression tsy fitifitifirana olona tsy solution tsy police administrative mihitsy hoe poaola gradmogène taiza ary anareo oa tamin'ny 2018 taiza ianao monsieur le préfet ianao nefa teo tamin'ny 2018 naninona navela teo 73 député satria zay ny complot efa natao
zay le izy fahitavako azy. Amarapakana ny fandarantsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana amin'izao fotoana izao. Ie, ny amaranantsika azy ny resaka fifidianana hanomboka rapitso ny fampelezan-kevitra 10 oktobra. Inona ny zavatra mety iso senia aloha izany hatreto dia mametraka foana hoe hirosoana ny fifidianana madio sy mangarahara izay hita hoe mitanila amina candidat tokana, ny hevitry ny candidat tokana izay tsy nasiana vidiny ary tsy noeritreretina mikasika an'ireto hoe 11 candidat afondron'ny candidat izay manao hetsika hitaky ihany koa ny hoe fifidianana madio sy mangarahara. Tafiditra izay ary anisan'ny lohalarana ao anatin'ny fitakiana. Inona no mety hoe zavatra mety iseho raha ohatra ka iziriziry hanao propagande aloha ny vary amin'ny candidat numéro 3 ary hoe hirosoana ny fifidianana. Ny zavatra efa niomanana sy nanaovana antso dia ny hoe hanamboarana izay tokony amboarana aloha eo amin'ny environnement ny tontolo manodidina ny fifidianana. Zay vao miroso ny fifidianana. Hatramin'ny androany tsy tanteraka izay zavatra izay. Dikan'izay ho an'ireo nangataka an'izay ho an'izay nanao antso tsy azo atao ilay fifidianana. Tsy tokony atao ilay fifidianana. Satria araka ny voalaza teo foana mitarika makany amina 10 eo amin'ny samposehatra anatin'ny amin'ny fifidianana aloha fa indrindra ahina hitarika ny makany amina korotana ny tsy nampitovy hevitra teto ange hatramin'izay e. Dia tamin'ity indray mitoraka ity izahay rehefa le hoy hoe nahatsinjo lavitra dia efa niteny hoe efa misy crise électorale tamin'izany fotoana izany. Tsy mino izay niresahana tamin'izany. Dia hoy izahay hoe ny anareo ange problème anareo raha tsy contestation na résultat, tsy eritreretinareo crise électorale, izany hoe post électorale, fa ny crise mandritrana processus électoral anankiray dia aty amin'ny vanim-potoana pré-électoral zany zao dia efa manomboka ilay izy. Tamin'izany fotoana izany matoa misy ny tsy fifampatokisana tamin'izany dia efa nisy efa endrika crise izay zavatra izay. Mitsika miresaka amin'izao ora maromaro farany alohan'ny tokony hanombohan'ny fampelezan-kevitra zao dia mbola eo izay endrika crise électorale izay. Izany hoe mialohan'ilay fifidianana izy hatreto ary mba tsy hitarany makany aorian'ny fifidianana sy anana endrika tena hoe korotana be loatra na tonga antsika ny teny hoe aloha alaminy ity zavatra ity. Ka raha izao no hoe satria fantatsika efa hanao tervaimanta hanokatra fampelezan-kevitra ny sasany rapitso. Somary nanaitra aza ange maly raha tany amin'ny faritra misy ana iny andrefa n'Antananarivo iny efa 3 samihafa ny isanina pick-up double cabine ireny 3 samihafa. Ndray ao aorianako, ndray tazako mijanona amoron-dalana rehefa avy eo, ny anankiray fanena amiko. Efa tena fiara miravaka laharana fahatelo tanteraka mihitsy. Misy ny inona zany inona le filazan'ny slogan sy ny numéro 1 candidat eo amin'ny tapon'ny kapohan'ny fiara mivaravaran'ny fiara any ariana mivezivezy tamin'ny distrikana iny. Izany hoe tsy tonga akory le andro ny rapitso dia efa manomboka ry zalahy. Dia avy eo nahita tamin'ny Facebook hoe any amin'ny faritra Savatany efa misy QG efa tena misokatra an'io candidat anankiray io ihany. Izany hoe ny dikan'izay na dia efa zao ara ny filazana ny zava-misy tsy manaraka ny lalàna sy ny fanahiana rehetra ny pomba n'io candidat anankiray io sy ny QG an'io dia vao maika maneho fandrangitana. Amiko izany fandrangitana ndroandro mialohan'ny fanombohan'ny propagande ianao dia efa miodikodiny eran'ny tanàna amin'ireny efa endrika propagande ireny aminay. Na hiteny ary izy eo tsisy fidio mety tsisy fidio ngambany fa mety misy eo fa takonany kely fotsiny dia asorony rehefa avy eo. Fa ny fifamoivozany ireny fiara ireny manemotra ny arabe efa endrika propagande. Ny fanokafanao ny QG anao miravaka ny zahatra rehetrarehetra efa endrika propagande. Ka raha hanomboka atomboka ry zareo ny azy amin'io dia voalohany indrindra mbola vao maika ampiseho ilay fitanilana raha ohatra ka hanaiky ny rafitra mifeny fifidianana ao anatin'ilay izy. Satria raha isa fotsiny jerena aloha amin'izay fotoana izay ho maro anisany candidat tsy hanao an'io.
ary misy dikany ao mitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha ny fomba fitenenana misy dikany ao zay ny tokony ho alalinina indrindra ara-politika sy ara-piarahamonina mba hialana mikorotana misy dikany ao matoa ireo maro anisa amin'ny kandida ireo mbola mialanenina fa tsy te hirosa voatrany amin'io zavatra io ary hitantsika androany tazantsika mitambazotra serasera fa tamin'ny quartier sasasasany teto Antananarivo dia asianandian'olona vitsivitsy manohitra n'ilay hetsiky ny vovonan'ny vondron'ny kandida raiky amby folo ny dikan'ireny ve zany dia alefa mifanandrina ny vahoaka malagasy ary ny tena holoza am'le izy mantsy dia zao hoy ateo hoe vitsivitsy ary tena vitsy tokoa fa ireny ve zany dia alefa mifanena ho avy zany ny mpanao propaganda rapitso avy am'ireo manao kirim-biby hanao propaganda ireo sanatria fandrangitra ve ny tsirairay eny an-dalana eny rehefa avy eo aleo mba tsy ho tonga am'izany aleo mba tsy ho tonga am'izany satria samy mahalala tsika fa am'zahatra sala am'izao zavatra kely faran'izay madinika ohatran'iny dia mandrehatra afo ary tena ho sarotra ny mamono azy rehefa avy eo fefa mba miantso ny ray aman-dreny io aleo miaona efa ela no fampiantso hoe aleo miaona andatabatra boribory tam'izany mbola tsy fantatra akory hoe izavy no kandida averiko zay tsy nisy lasibatra manokana tao anatin'izany tsy mbola fantatra akory hoe iza no kandida tam'izany fotoana izany zao efa fantatra fa aleo mba mifampiresaka ao anatin'le izy ya ny fanontanianao dia hoe isokatra rapitso ny propaganda ahoana ny hevitra ao momba zay ny azavatra telo tiako tenena todika voalohany indrindra am'ireo tompony andraikitra amin'ny émonat sy ny hémoreg sy hémodistrict inona ny ataonareo zalahy fa isokatra amin'ny propaganda anao répression efa nilaza ny olona tsy fetezany ny fividianana efa nilaza ny olona tsy nakasy fankasitrana ny fividianana io no miantony maro samihafa de vonona zany ny olona zay manao gadrana sa vonona ny olona atao poto ny olona zay tsy makasitraka an'io ka tsy akasitraka ny propaganda io zay nefa tsarany conscience tsika mangotsika fa niteny daholo ny olona niteny ny ray aman-dreny am-pananty iza ndray ary ny andrasanareo mba hiteny aminareo hoe tsy mety ane ty zalahy mba tsy sitraka iny zalahy fa anao mba hifandinika aloha fa noho ny amboletra fa tsy azo ivalozany zay zany tetaka zay fa zay saika nangatany fiainana taminareo tamin'ny herinandro voly retsy mbola police administrative efa fantatra anareo efa misy fifandonana any efa isy de miomana anareo ireprimer an'ireny olona reny zany ve mbola police administrative so de efa mba dépassé ny cour administrative any anaranareo zavatra efa fantatra zao fa isy de mbola atao amboletra faharoa ino zavatra saika teneniko teo za mitodika amin'ny efa niteny henoko raha tsy diso zao solo tena ny kandida raiky amby folo tam'izay tena nga mahatratsy diso président Farena ny teny hoe tsy hanao propaganda ny collectivité tsy hanao propaganda reo fa de hodikodina oataoaty rahanty Antananarivo ty zay zany tadiavitsika ary anentana ny olona an'ireo any amin'ny faritra any aza manao propaganda atreo toy izy ny mouvement de ahoana moa nefa rahantsika eto fa nareo manao propaganda ny olona milahatra manao marche pacifique eran'ny tanàna zany ve ny normal amitsika zany de ahoana ozy ny tontolo zao mijery atsika mampime nge zavatra ataontsika ty mampime fa maninona ary raha lamina efa fantatra anareo fa tsy hanao propaganda reo olona reo de hoazahoazana hoe ny bus rehetrarehetra raha misy de lahatra e ny artiste rehetra samy mahazo miliana raha sanatriny zany ary ka misy fifandonana io izy ny tompony andraiky lazanareo fa le olona pilahatra mahita atsika zao mahita zao nareo MC fa dès le départ roa taona telo taona lasa io monsieur le député teo efa niteny mbola tsy fantareo izy ary candidat de efa niteny ny olona ndao ifanantona fa tsy mety aminay ty tsy ndrarahinareo mandraka ty ny androany de androany anareo ilaza inona hoe gadrana vonona daholo zany atao poto daholo zany zay olona rehetra maharava propaganda zay nge ny teneniko hoe Madagasikara ty ve lasa ny fananan'olo tokana ka mandiny ihany atsika fa ty misy teny resaka ray aman-dreny Gérard Renovation teo iny mba natonga sainarary tamin'ny herinandro iny sady rese direct mihitsy izy amin'ny état frantsay hoe tao ny olona nareo hatram'izao nge mbola misy malagasy miteny zay tsy manaiky hoetim-bazay anefa nareo manao amboletra anao propaganda tsy zany teny an'izany tsy zany teny an'izany direct fa maro tsisy olona tsy miteny an'izany na candidat na olon-tsotra de anao amboletra foana nareo satria ACC avy raiky kila raha raiky ACC kila raha raiky ACC inona ary ny afaran'ty revi ty sanatriny zany amin'ny fotoana hoe zay tsy hoetim-baza de ho gadranareo daholo zany zay gasy teny an'izay ary na ny frantsay raha fa matahotra
mety ho vokatra an'izay reto Madagasikara fa hitatra an'ireny zavatra negatif kokoa. Efa tsy tambo mahazo ny frantsay ny Afrika ny Nigeria ny Burkina ino hiampitrotraka eto zany zay resaka zay anjary slogan sy alam-bavany gasy zay inona ny mety ho conséquence n'izay ka mba aza de hitan'ny fitiavan-tena loatra ary fohy fijery loatra fa ny conséquence ny zavatra ataonareo ka tsy voalanjalanjanareo mihitsy ny conséquence nio fa efa mbety tenin'olona ray aman-dreny be zay raha revolvation reny nanao ny fitenenana iny ary reny da fatako avao efa zivako reny tsy laitra reny rehefa mandray fanapahakevitra de ataonareo inona ataonareo poto daholo zany ny olona zay lazan'izay ka mandini ihany rera olona mandini ihany de ny mbola tsy tara loatra oa de ny mbola tsy tara loatra fa ny filikiliky iny hoe zao zay point cela fa zany io gasy io na ataonao ahoana na ataony fa maro be zany tsy filopireniteny lana 97% tsy afaka quelque part de bascule zaho a témoin tamy 2001 na lany président Ratsiraka gouverneur à 100%, conseil provincial à 100%, sénateur à 100%. Tonga 2002 ohatrany tsy teo tsy hita tsony reny aremareny ka sao de diso fanantenana rehefa gasy io rehefa mivadika orera tena gravy ka mandini atsika mba tsy hisiany fifamonon'olona fatifatany mandini tsika emo tompon'andraikitra ny emo sy tompon'andraikitra ny OMC fa tsy maintsy hisy any faritra any tsy haiko naiza nisy olona tsy akasitraka ny propagande io de gadranareo reny olona reny difirinareo reny olona reny mety ho avanareo re ary raha misy avanareo samy maramila ary fampitifitifitra eo de mba ahoana ny mety ho réactiontsika ka lanjalanjana ihany ary lefa lavidavitra ihany ny eritreritra raha itoy ary ty mouvement anti frantsay ty manerina ty Madagasikara findra ty io noho ny zavatra ataonareo io satria misy ratsatanan'ny Frantsa zao resaka zao responsabilité ny frantsay zao izy mametrametraka an'ireo olona rehetrarehetra reo de aveo zany zao mikorotana ny olona tsy mahalamina izy de inona ary ny conséquence n'io grave ne mety ho conséquence n'io grave ny mety ho conséquence n'io ka zay ngamba ny ateneniko hoe rehefa tsy mety tenenina mo izy ka alanenina ohatrany alanenina rehetrarehetra ny nay mifanatona re zalahy tsy farandro ola tsy manomboka rapitsy ny propagande fa ny mety ho conséquence tsy fatako mihitsy mety ho conséquence n'io ary za tsy te hita za tsy andray anjara ny propagande zany koa ary mety farany angamba ny tenenako androany ary propagande tokoa ny ataonareo nenareo fa tsy mety anarina zay fanaranareo any fa tsy ny candidat moa de fa tena zay tsy anao propagande de ahoana ny faratsika eto anao candidat unika zany sa reo raha reo nanao candidat eto de ho hitatsika eto fa de makasitraka anareo ny antso ny adiadevitra tahaka ny mahazatra afatra fofoy angamba no arakatonatsika ny fiarahana sy ny fandarana amin'izao alin'izao aleo zay teny aloha misy député fa ny afatra tsotra rera olona soran'Andriamanitra atsika mbola misy ray aman-dreny mampiavana zara tsika misy an'io fa izy ty oa rehefa tratra ny heriny vola sisy raha vaniny eto tsisy olo mahay tsisy endry motra anay eto fa zahay ny tompony vola zay ny tompony fahefana zay ne mahatonga an'izao resaka zao fa tsisy inina l'orgueil mal placé misy oabolan'ny frantsay milaza hoe vouloir trop gagner on risque de tout perdre ka mampitandrina ihany azokonareo anareo mpanao politika am'izay fa maromaro zandriko indrindra reo candidat reo ngambany ray aman-dreniko moa mbola ohatrany président Ravalomanina sy président Hery reny mbola zo fa mitandrema ny atsotra afatra fotsiny amin'ny mahazokonareo amin'ny maharahalanareo amin'ny mampanomponareo mandinia ihany fa misy farany zavatra rehetra tsy nanidinany akohony tsy nandriny andro zoma mandefera ihany mandrasa ihany mba mahaiza mifandefitra fa ny tsy fandeferana amin'ny zavatra kely io mety anenenana na tonga ny pasaraitso mivava misaotra tompo azatra anankiroa ihany keo ny afatra anankiray mety efa amin'ny vahoaka manaraka ny toromarika avy amin'ny fondron'ny candidat raiky amby folo hatrany sika ary samy mailo satria any ambadika any misy koa mampiditra atsika amin'kizo sy ny mamandrika atsika amin'ny fanatanterahana ny tolona hoy aho hoe manaraka trano fotsintsika izay tena toromarika avy amin'ireo candidat raiky amby folo fa ny afatra faharoa mety efa amin'ireo zay mitazona ny SG anay avoa izy alefa somody izy rehefa tsy hitanareo zay antony hitazonana azy fa ny hitazonanareo azy mihoatra noho ny zao fotoana zao de mety hitarika ny zava-misy ho any amin'ny tsieritreretinareo sotra tompoko
Izay ihany koa no magnana ny fandaharana jinika amin'izao alina izao. Ankasitrahany ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Isaokany ihany koa reto vahintsika reto nanaiky ny fanasan'ny fahitalavitra MBS. Tsy adinonany ihany koa any misaotra ireo teknisianina nampita ny sary sy ny feo tamin'ity alina ity. Veloma tompoko.